Izay ny tarika maleo ireo zava-boaforoko io kosa no lohatenin'ny fampisehoana rososina tolotry Francis Turbo ho an'ireo mpankafy azy ny 17 ny volana febroary sy ny 15 ny volana febroary etsy amin'ny CCSK Antanimena. Tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny 15 taona nahan'i Francis any Turbo ihany koa ity hetsika ara-javakanto ity arahantsika ny sary. Anatanteraka fampisehoana rososina entina anamarihana ny fety mifankatia Francis Turbo dia amin'ny zoma 13 febroary zao manomboka amin'ny 7 ariva sy amin'ny alahady 10 febroary zao manomboka amin'ny 3 ariva samy eny amin'ny CCSK Antanimena. Tafiditra ihany koa amin'ny fankalazana ny 15 taona na Turbo any Francis ity fampisehoana ity, lohahevitra amin'izany ny hoe ireo zava-boaforoko. Ny tena tokony fampisehoana, ny tena tokony titraizy io dia hoe ireo zava-boaforoko hatramin'izay ka 15 taona na Turbo anahy io 15 taona na Turbo an'ny Francis noho izany ireo sketch rehetra zay no lalaoviko hatramin'izay ka hatramin'izao no hataoko amin'ny CCSK. Fanamarihana tsy ireo atsika na rehetra zay efa nivoaka nefa no hataoko ao fa ireo mbola tsy nivoaka kasety, mbola tsy nivoaka CD, mbola tsy nivoaka YouTube, mbola tsy nivoaka Dailymotion, mbola tsy namidy teny an-tsena, tsy nandeha tamin'ny télé, tsy nandeha tamin'ny radio. Ireo no ho lalaoviko ao. Kaza mieritreritra nareo hoe fananako hoe tsy mbola nananareo ka. Tsy vaovao ny zavatra iseho ao fa misy zava-baovao ihany ao satria mbola nisy zava-boaforoko ane tamin'ny volana janvier teo e, tamin'ny décembre teo e, mbola nisy zava-boaforoko ane fa komaly misy foana ny zava-boaforona zany isanandro zao ho lalaovitsika ao daholo ireo, lalaoviko ao daholo ireo rehetrarehetra ireo. Eny amin'ny super muzika ihany no anjifana ny tapakila ka ny tapakila tsotra dia amidy amin'ny 10,000 sy R1 raha toka R2 kosa ny famandria toerana. Raha tamin'ity androany ity dia efa vitsy ireo tapakila mbola tsy lany.